marina ity toetra ram-pirenena ity. Somary iavaka kely ny fandaharana amin'ity androany ity. Ho iresantsika manokana ny toetra ram-pirenena misy amin'izao fotoana. Nisy arak'izany ny resaka izay nifanaova ny fandaharana tamin'ny Andriamatoa Serge Zavamahova, izay sady filoana antoko politika dinike no sady mpahay toe-karena ary mpandinika ny raharam-pirenena ihany koa. Daloha resantsika voalohany ny fanehoan-keviny makasika ilay communiqué na teny mita izay nataon'ireo vondrona iraisam-pirenena. Tsy pihako aloha fa firenena mpikambana tao amin'ny G7 amin'ny ankapobeny no nivory niaraka tamin'ny ireo candidat sy rehefa avy eo nivory niaraka tamin'ny Premier Ministre. Ny firenena ataontsika hoe mandrafitra ny antsoina hoe G7 any ivelany, zany hoe ireo firenena tandrefana matanjaka zany. De mariako hoe sy tsy pihako fa tsisy eo ny firenena tatsinanana. Ohatra zao hoe ny BRICS tsisy tao. Aza dino fa misy firenena telo ny BRICS eto Madagasikara manana ambasady, i Chine, Russie ary Afrique du Sud. Fa tsy ao anatin'ireo. Zay aloha zany mila tsy pihan'izay zavatra zay amin'ny lafiny géopolitique. De misy communiqué ary mivoaka. Le famakinan'le communiqué koa samy misintona amin'izay mapety azy ny daholo be. Fa le izy angamba ny afaka tenenina fotsiny de zao. Le communiqué misy paragraphe ray manazava ny principe. Ny principe ny communauté internationale de hoe ny fifidianana ihany no tsy maintsy rosoana ary zay no anatin'ny fanajana ny fenitra démocratique. Eo izy zany de fa misy tsindrim-peo kely hoe fenitra démocratique. Fa rehefa arahana indray rehefa avy eo ny paragraphe roa farany de miteny mazava izy hoe oka zany ho ajaina ny fahafahan'ny ataontsika hoe ny candidat rehetra hoe maneho fidikevitra, ary oka koa ajaina ny fahafahan'ny vahoaka maneho ny heviny any Kalamanjana ao anatiny izy fitoniana. Zay le izy amin'ny ankapobeny. Ny dikan'izay zany tsy arak'le resahan'ny sasany hoe ny sasany zany le tapany mapetipety azy fotsiny ny mpitondra ny alainy le hoe tsy maintsy miroso amin'ny fifidianana. Misy condition, iny le principe iny, fa ny condition rehefa atao amin'le paragraphe roa farany. Zay ny aza diny fa io ny resaka diplomatie internationale ny resahany. Ka rehefa tsy mahay mamaky ny resaka diplomatie ny mpitondra de tokony iverina hianatra. Zay angamba aloha zany ny fipetrany. Tsy hoe fanambaniana akory le izy fa aza manipulena zany le vahoaka. Fivoriana mikatotrano nataony niaraka tamin'ny candidat niona taminy, ary fivoriana mikatotrano koa nataony niaraka tamin'ny Premier Ministre. Tsisy communiqué mihitsy mivoaka na ny andalina ny ankina, zany hoe fanafatra zany hoe aza misy miresaka amin'ny mpanao gazety. Zay zany mikasika an'iny. Mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavana fa manahoana kosa ny fahitany ny fanapahan-kevitra izay noraisiny HCC mahakasika indrindra ilay fametrahana ny andraikitra ny fitantanana ny firenena hoe eo am-pianatana ny Ntsay Christian izay mpitarika ny gouvernemanta. Mandika lalàna aloha ny HCC tamin'ny fanapahan-kevitra niraisiny hoe le fanapahan-kevitra niraisiny anie tena tokony ho tsotra hoe tokony hanao constat ny HCC. Constat ny HCC de tokony ohatran'izao hoe satria tsy afaka mandray ny mafiloam-pirenena azy ny filohan'ny antemerandolona, de satria ao anatin'ny asan'ny mafilohan-dolona azy mandray ny filoam-pirenena vonjomaika azy. Ka rehefa tsy afaka mandray an'io izy de raisinay ohatra ny felana ao anaty fitondram-panjakana zany le izy de miala zany izy ary mangataka ny Sénat anendry filoha vaovao. Zay ny tokony raisiny ny HCC raha tany tandalanytsika sy firenena tsara tatana. Fa tsy araka io zavatra nataony io hoe tsy misy aiza ho aiza ao anatin'io lalam-panorenana io misy hoe rehefa hoe d'abord voalohany aloha
hoe le filohany antemerandolona afaka miteny hoe za tsy hanao an'le filoham-pirenena fa tena tsy zakany saiko ka rehefa tsy zakany sainao le izy satria anao zany mararirary ny sainao de miala ianao zany zay ne le izy ary azadino fa io filohany antemerandolona io ne tafiditra ohatra fotsiny dossier ray ny teneniko tamin'ny resaka bonbon sucette hoe bonbon sucette 9 milliards d'ariary eny bonbon sucette vidina tamin'izany secrétaire général ny ministère ny fampianarana izy fantatra eny dossier mikasika an'io ranga io ka tsy eto zany tsika efa mitapitaka eto hoe inona ny antony mahatonga tsy nampidirina tanina sy ny karazany fa tsy eo ianao de hoe laza hoe miseho azy hoe non be lesiny hoe ty tandrazana amin'inona ianao ne misy dossier be deaibe miandry anao zay aloha zany mikasika an'iny coup d'état zany constitutionnel indray io natao io tsy voalohany eny ny HCC manao an'io fomba ny HCC samihafa io tadiditsika tsara angamba ny tamin'ny empêchement président Zafy Albert zavatra lalàna alaky efatra izy zay raha sy diso tsy vita soni tsy nahavoakany na empêché ny président Zafy Albert coup d'état constitutionnel ary olona efa tao anatin'le HCC tamin'izany ihany io filohan'ny HCC ankehitriny io efa zatra an'io zany izy efa fahazarany io manao coup d'état constitutionnel io olana lehibe io satria ahoana zany nitaizaina n'ireo tanora malagasy zay mianatra lalàna hoe taizaina zany reo tanora reo hoe lalàna ane ka afaka hitsakitsahana fa io adiny fetsifetsy tandremo le firenena tandalàna mihitsiny zany zao vao ososy eto Madagasikara misy fetraikany io amin'ny resaka ataontsika hoe ny investisseur direct étranger teboka fahatelo ho resantsika fandraisana fanapahan-kevitra izay nataony préfet n'Antananarivo nietsehana mihitsy mantsy ny tafika manona izao toetra raha izao le izy angamba préfet tsotra apiaro ny tany tandalàna ataovy même pied d'égalité ny rehetra zay hoe rehefa tsy zaka koa le izy de miala fa tsy miziriziry eo ny vava zany azaba atao be fa rehefa mikorotana zao ny tany sy mifanjakana tsy hainao ny zavatra hitranga rapitso mba tandrotandremo any ny zavatra atao tandrotandremo any mivava atao fa eto ny aingana be mivadiky ny toedra raha avoaka ny miaramila azam-pedina ny vahoaka sy ny miaramila efa fantatra nefa problema politika ty mila vaholana politika zay le izy ndray mandreny mpiangonana efa nilaza izy efatra amin'ny rahalahy ao anatin'ny FFKM hoe vonony zay ampiona ny rehetra le izy ane ny tantarany tsy mahay maka lesona amin'ny tantara ny mpitondra ary ny vahoaka amin'ny malagasy tsy ampitahorina amin'ny resaka hoe force de l'ordre zany azadino fa rehefa mitsotra ane le vahoaka miaramila indray ne misiny hoe miafina zany asorona hatramin'ny grady asorona hatramin'ny tenue milaza zay ne tsy ao anatin'io mampalaina ane ny zavatra to ohatran'izany ka zany rehetrarehetra zany ny mila hoe ataontsika hoe fasahinina mijoro hoe eto amin'ny firenena hoe tokony ny mpitondra zany tokony ho tonga saina hoe ilaina tokoa le fifampiresahana ny teboka faefatra dia makasika ny fanapahan-kevitra sy ny vahaolana tokony ho raisiny malona izao zava-misy izao tsika zany zao tokony ataontsika zany ny arifanina rehetrarehetra aloha isiny tany tandalàna sy firenena tsara tatana afahantsika mirosany amin'ny fampandrosoana zay le ny tanjony zay le tanjony zany hoe averiko tsara tany tandalàna sy firenena tsara tatana ho andehanantsika ny fampandrosoana sy elan'ny ataontsika hoe vahoaka malagasy ao anatin'ny fahantrana de laza ny Union Européenne hoe tokony miova mpikambana eo amin'ny HCC sy ny CNI ary tokony erahan'ny mpanao politika ozy de io mbola ampinay tokony iova koa ny ministre ny intérieur satria izy mikirakira fifidianana tokony iova ny ministre ny justice tokony iova ny ministre ny communication reo alaky telo reo mikirakira ny fifidianana ao anatin'izay koa reo zany prime ministre azadino ne fa ny prime ministre ankehitriny io ne nanao ny fifidianana sadasada tamin'ny 2024 ka mbola savy ianao anao fifidianana miaraka aminy mazava arak'izany fa fandikan-dalàna no misy eto ary fampiatsiana no ataon'ny tafika indrindra fa ny préfet n'Antananarivo malona izao zava-misy izao
vaolana ve ny fanetsehana ny tafika, vaolana ve ny fiziriziriny mpitondra ibodin'ny toerany mpitondra amin'izao fotoana, fa tsy ametra-pialana raha efa hita fa tsy ampilamina firenena, fa ahoana mariny. Ahoana mariny.